Falomerabantsika tsirairay avy indray atratra ity alarobia maraina fa 8 volana May ity. Andriamanitra isika mbola hanome ny tompon'andro ary meny fitahiny hatrany. Lohanderantsika mofonaina an'io dia vavaka isika. Dia anay tsara anjejan-danitro atolotra ianao ny dera laza ny atsy voninahitra. Sotranao izay fa nitahinao sy nitantaninao tokoa. Atratra ity maraina ity mangataka aminao izahay mba havoazanao hatrany anay ka hanana fisainana vaovao izay amin'izao maraina izay hoentina hiatrehanay ny tontolo andro ary ihany koa hanana fahatokiana izay fanantenana anao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao fitahiana hiatrehan'ny ny fahamehana rehetra. Nalaina amin'ny Hebreo 2:2-7 manao hoe ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitanjana an'izao famonjena lehibe izao isika, dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no amafisiny izay nandray tamintsika kosa. Amen. Tsy nisy navelany ilay tompon'ny famonjena avy any an-danitra isy tomika ny drafitra, tonga lafatra avokoa ny dingana rehetra ao anatin'izany. Navela olanjain'i Jesosy ny fahotan'izao rehetra izao ary nomen'Andriamanitra ny tombam-bidy ambony indrindra ny fahorian'olombelona atao amin'i Jesosy. Mba azahoan'izao tontolo izao famelan-keloka amin'ny alalan'ny finoana ilay mpisolo. Aoka izay meloka indrindra tsy atahotra, fandrao tsy hamela ny fahotany Andriamanitra akory satria ny fahombiazan'ny sorona nataon'Andriamanitra no hanafoanana ny famaizan'ny lalàna. Endre mahatalanjona tokoa ny trafim-panavotana ao amin'ny fahatsorany sy ny fahatanterahany. Tsy mitondra famelana feno ho an'ny mpanota fotsiny izany fa mameriny amin'ny laony ny mpandika lalàna ary manao lalana ahafahana mandray azy ho zanak'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fankatoavana no ahafahana tonga manam-pitiavana sy fiadanana ary fifaliana. Ny finoany no afaka mampikambana azy amin'ny Kristy, na dia ao anatin'ny fahalemeny aza i Kristy, ilay loharanony hery avy any an-danitra, ary amin'ny alalan'ny fahamonjen'i Kristy no ahitany sitraka eo mason'Andriamanitra, satria efa namaly ny fitakian'ny lalàn'i Kristy ary efa nampitafy ny fahamarinana amin'ilay fanamino an'izay mibebaka. Fitiavana manao ahoana re izany? Fitiavana mahatalanjona no naseho an'ilay zanak'Andriamanitra. Alain'i Kristy avy any amin'ny toerana ambany dia ambany indrindra ny mpanota ka dioviny, asandrany rehefa mibanjina an'i Jesosy amin'ny maha izy azy ny mpanota dia voaova sy voasandra ao amin'ny fahamendrehan'ny faratampony. Eny ho amin'ny fipetrahan'i Kristy eo amin'ny seza fiandrianany mihitsy aza. Ny drafim-panavotana no antoka hiatrehana ny fahamehana rehetra sy izay ilaina rehetra mety ilay mifanahy. Raha izany manko dia misy tsiny dia honanana fialonana tsiny ny mpanota amin'ny fanavaozana tsirambina, ny fanarahana ny fitsipika, kanefa ilay Andriamanitra izay mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra dia mahalala an'izay rehetra ilain'ny olombelona ary fitahiana mitafitafy no omena mba hanohanana an'izay rehetra ilaintsika rehetra. Inona ary ny azon'ny mpanota ho lazaina amin'izany fitiavana lehibe izany? Dia ny fankasitrahana eo aminy, fandraisana azy ho tompy sy mpamonjy ary fandehanana ho tahaka ny zanaka ny mazava. Ankehitriny mbola azonao atao ny manazao an'izany manavao ny fanoloran-tena ary mahatsiaro tokoa fa efa voavonjin'i Kristy antsika ary mandray ny fitahiana, mandray ny famelan-keloka avy aminy ary mandeha tahaka ny zanaka ny mazava. Amen. Ry anay tsara anjejan-danitro, raha velom-pisoaranao izahay eny amin'ny fitiavanao. Sotranao ihany koa Tompo ao izay mihay anay ny fomba manokana, manala anay ao anivon'ny tsilo rehetra an'izao fiainana izao. Dia mangataka aminao izahay ny fahalemenay ho vahofatanjahana ary ny ireo rehetra izay tsy avy aminao. Soloy ny zava-manitra sy izay fitahiana sy ny zavatra rehetra, dia ny fahaiza mankasitraka sy fahatsoram-panahy ary fanetretena. Aminaran'i Jesosy. Amen.